mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika revaka malala tratrety sabotsy fa 7 ny volana aogositra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny boky noamborana toko fahatelo oamborana toko fahatelo andiny fa 1 ka hatramin'ny fa 9 oamborana toko fahatelo andiny fa 1 ka hatramin'ny fa 9 fakitsika amina ran'izao soriavana izany mofinaina izany. Anaka aoka tsy ala amin'ny masonao izany raha keto ny tena fahendrena sy ny fisainana mazava ka dia ho hain'ny fanahinao izany ary ho firavaky ny vozonao dia androso amatoky ianao ka tsy ho tafitohina ny tongotrao. Tsy atahoatrinao ramandry andry ianao ary omamy ny torimasonao. Aza manany tahotra avy tampoka na ny rivo-doza mamely raha tsy fanara avy izany fa Jehova ny tokonao ka iambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny 9 fa Jehova no ho tokonao ka iambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. Ny tontolo nyainina ny olona tamin'ny andron'ny boky noamborana zany hoe tamin'ny andron'ny Solomona zany dia samy hafa mihitsy amin'izay iainantsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao mazava. Matetika dia eny an-dalambe na rehefa manafika ny fahavalo na an-dalambe dia misy fandrika isan-karazany. Zany hoe ny lalana dia isan'ny tsoatran'izao iainantsika izao fa misy fandrika mandrakariva ohatra hoe rehefa mandeha ivelan'ny tanàna na rehefa manafika dia mandrakariva eny amin'ny lalana no asiana fandrika. Zay mahatonga hoe manatoerana be mihitsy ao amin'ny baiboly tavam-potoana antikite ny lalana sy ny antsoina hoe tongotra zany. Mila mijery tsara ny amin'ny famindra ny olona satria ny fandrika mandrakariva na ny zavatra mandavo dia any amin'ny tongotra. Satria tsy tamin'izany tsy vitsy ny mbola hoe vita lalana tsara fa saingy kiritra alana bozaka na tahaka izany dia any amin'ny lalandreny no ametrahan'ny fahavalo fandrika mba handratra ny tongotra mba ahatonga tsy afaka mandeha. Ary dia miverimberina amin'ity andininy ity mihitsy ny teny hoe tongotra tsy ho tafitohina ny tongotrao 9 ary amin'ity andininy 9 ity dia manao hoe iambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. Eto zany dia Andriamanitra no toky hoe ny boky noambolana tokin'izy io tokony ny olona manana fahendrena. Ny olona manana fahendrena dia Andriamanitra no ho tokonao ka iambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. Lay fananana fahatokinan'Andriamanitra na hoe Andriamanitra manaiky ho tokontsika dia ateraky ny fahendrena zay ananantsika. Rehefa miteny hoe fahendrena isika eo boky noambolana dia roa ihany no azo andikana azy mamptinana azy: fahatahorana an'Andriamanitra sy fanajana ny olombelona mitovy amin'ny tena. Ao amin'ny boky noambolana dia roa mamitina mahatonga ny fahendrena. Izy moa ohatra ny toko voalohany dia miteny manao hoe fahatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahendrena. Ny fahendrena dia zao fahatahorana an'Andriamanitra ka mahatonga fanajana ny hafa, mahatonga fanajana tena, mahatonga fanajana indrindrindrindra an'Andriamanitra sy ny mpiarabelona sy ny asan'Andriamanitra. Ary dia rehefa manana zany fahendrena izany ny olona amin'ny boky noambolana dia zao tonga tokony Andriamanitra. Tsy matahotra ny fitsaran'Andriamanitra izy. Tsy matahotra ny fahaviniran'Andriamanitra izy. Ny boky noambolana dia maneho fa Andriamanitra dia manasazy. Andriamanitra dia manitsy fa ny olona rehefa mandeha amin'ny fahendrena, zany hoe olona manana tahotra n'Andriamanitra, manaja ny hafa dia izao tokony Andriamanitra.
dia hoy ny bokyna boly manao hoe fa Jehova no ho tokonao, ho tokony zay olona manana tahotra an'Andriamanitra io, ho tokony zay olona manana fanajana ny hafa io, ho tokony zay olona manana fahatahorana ny andika ny sitrapon'Andriamanitra io, ho tokony zay olona manaja ny mpiarabelona aminy ny olotiny, ny fianakaviany, ny mpiray tany razana aminy, de atokony reny olona reny Andriamanitra. Dia rehefa tokontsika ny Andriamanitra iavako satria iza moa zany ny atao hoe voaresaky izany hoe olona manana fahendreno ao am'zotra masina zany, isika pino. Raha ny tokony ho izy de tsy tika-hevitra fa itsika kristiana. Raha tsy itsika kristiana indray no endry, izy indray natao hoe endry. No zany dia tokontsika zany Andriamanitra. Ary rehefa tokontsika Andriamanitra de inona no ataon'Andriamanitra amitsika? Inona no ataon'Andriamanitra amitsika? Tokontsika izy, itsika miezaka amin'ny fiainantsika matahotra an'Andriamanitra, manaja an'Andriamanitra. Boky Noabolana moa resahantsika eto aty amin'ny testamenta taloha mbola mipetraka tsara ilay hoe ilay teolojia hoe misy zavatra takian'Andriamanitra aminao. Ny takian'Andriamanitra aminao dia atahoro hiatrao izy. De inona izy rehefa avy eo akaikinao izy. Lay teny izay mahalaza azy ara dia hoe tena mpiantoka anao mihitsy izy, miantoka anao izy. Zany hoe misolo toerana anao izy, misolo vaika anao izy. Zay lay mety mividy ny fahadisoanao mihitsy azy izy. Zay lay teny hoe tokontsika Andriamanitra. Misy an'io irio hoe Jesosy tokontsika ira zay ao anatin'ny firanan'ny protestanta zay nalaina tamin'ny tony tantara tony no hoe tokontsika nge Andriamanitra, izy no miantoka atsika. Izy lay miantoka io de tahaky ny assurance hoe izy dia miantoka atsika ka tahaky ny garant, mahatonga atsika hoe afaka manao zavatra, afaka satria misy mpiantoka isika. Dia hoy ny boky Noabolana manao hoe raha toa ary isika manana toky an'Andriamanitra de inona nataon'Andriamanitra? Miambina ny tongotsika izy tsy ho voafandrika. Miambina ny tongotsika izy tsy ho voafandrika. Lay teny hoe tongotra dia milaza eto de zao milaza lay projet, milaza lay zavatra ataotsika voalohany indrindra, milaza lay zavatra ataotsika, tokontsika zany izy, assurance na mpiantoka atsika Andriamanitra am'izay projet ataotsika, zay le hoe tongotra. Raha mijery lay andinitsika hoe andiny velo amby roapolo hoe tongotsika tsy miaro ny tongotsika izy na miambina ny tongotsika izy na mitahiry lay projet na lay fikasantsika izy mba tsy ho voafandrim-pandrika isika. Ny teny hoe voafandrika amin'ny teny hebreo eto matoa teny hoe lakad, ny teny hoe lakad zay nazahoana anarany milaked dia voasambotra ny dikany, voazona ny dikany. Capturé moa nareo amin'ny teny frantsay le hoe voafandrika eto avy amatoa teny hoe lakad, izay voazona lay tongotra zany. Ny tongotra moa amin'ny teny latinina pédicat zay nazahoana ny teny frantsay hoe pied, pédicat nazahoana ny teny frantsay hoe pied, nazahoana ny teny hoe piège, ny teny hoe piège de avy amin'ny teny hoe pédicat, avy amin'ny nazahoana ny teny hoe pied, mifamatotra tsara ny teny hoe tongotra sy ny teny hoe ny piège de natao amandrina tongotra, zay ny pédicat. Zay nazahoana ny teny hoe pierre voazantsika teo. Dia ny ataotsika koa hoe ny manakana, raha ohatra ka hoe ny teny frantsay empêcher dia mitovy avy amin'ny teny koa hoe pied, mitovy teny amin'ny hoe avy amin'ny teny hoe pied ihany na pédicare ihany ny teny hoe empêcher, zany hoe manakana. Ny dikan'ny teny hoe dépêcher koa dia fa matotra ihany keo ny teny hoe pied avy amin'ny teny hoe pédicat. Zany hoe ao amin'ny toe-tsaina vocabulaire-ny nampiasain'ny Saint Jérôme amin'ny latinina de zao raha ny dikany Vulgate izy de manao hoe Andriamanitra miantoka ny tongotsika, miambina ny tongotritsika io mba tsy ho voafatotra, mba tsy hahatonga an'ilay tongotsika tsy afa-mihetsika, mahatonga atsika ho tsy afaka manao ninonina ka tsy mahajoro. Dia zay zany ny teny boky Noabolana eto manao hoe ho anao atsika zay matahotra an'Andriamanitra.
ho antsika zay efa nanankina ny fiainantsika teo am-pelantanan'andriamanitra, ho antsika zay mahana fifaliana amin'ny fiainana ka mba manaja ny mpiarabelona amintsika, dia toko atsika miantoka antsika Andriamanitra ary miambina izay mba fikasantsika izy, miambina zay mba projet atsika izy, mba hatonga an'ilay projet atsika ho afaka mandeha tsara, ho afaka mandroso tsara, mba tsy ho latsaka ao anatin'lay lay fandrika na lay zavatsarotra. Dia eto zany Andriamanitra de manao hoe ny olona manana fahendrena de manjary, raha adika amin'ny fomba zahotsika azy, ny olona manana fahendrena de zao olona tsy matahotra fandrika izy, tsy matahotra fandrika izy, tsy hoe satria izy mahay na satria izy maranitra, satria manana n'Andriamanitra ao tokony izy, ka say mandeha izy, say manao fikasana izy, say manatanteraka projet izy. Ny kamo, ny olona kamo, bokon'ny ohabolana de tena raha isany atsika hoe toetra tsy akasitrahany ohabolana indrindra de ny akamoana, ny olona malaina. Ny bokon'ny ohabolana manao hoe ny olona malaina, ny olona kamo velona de miteny manao hoe misy liona ao ivelany eo, mamorona liona ao an-tsaina eo izy ny bokon'ny ohabolana, hoy ny bokon'ny ohabolana de zao kamo izay. Misy liona eo, tsisy liona akory eo fa le liona ao an-tsaina eo de zao kamo tsy hanao ninina, tsy say voaky ny trano izy. Fa ny olona zay matahotra an'Andriamanitra kosa dia sahy manao zavatra, sahy mijoro manao zavatra, sahy manatanteraka ny fikasana, tsy hoe satria izy ny manao zany loatra fa mahatoky ilay Andriamanitra assurancean'izy. Revako raha toa tsika mijery ny fiainantsika andavanandro de ndraindray am'izao andro inatsika zao de zao matahotra tsika ny manao zavatra, ary isan'ny mahatonga ny toe-karena tsy mandeha tsara, mahatonga ny olona tsy sahy manao investissement, mahatonga ny olona tsy sahy mananga-javatra satria matahotra izy. Matahotra izy satria betsaka ny fandrika, betsaka ny mpamingana, betsaka ny zavatra miazona ny tongotra tsy afaka mandeha, betsaka ny miazona lay fikasana tsy afaka mandroso. Dia eto ry havako malala de ilana fitaovana hoe tsika miatrika an'zany herisetra n'izao tontolo zao manakivy izany de zao sahy mandroso, sahy mijoro satria manana an'Andriamanitra ho tokonao ianao. Hoy izy manao hoe fa Jehova ny tokonao, ary andiny 15 izy de miteny izy manao hoe aza manano tahotra zany ianao na ny rivo-doza mamely, fa ny ratsy fanany matahotra an'zany raha avy zany, fa ianao manana an'Andriamanitra ho tokonao. Ndraindray tsy de mora loatra ndraindray miaina an'zany, miteny tena sarotra ihany ange le izy, tsy mora ange eny tokoa, raha mora tsy niteny an'zany ny bokon'ny ohabolana, raha mora tsy nananala antsika ny bokon'ny ohabolana hoe mahatokia an'Andriamanitra, fa matoa verimberina ao amin'ny baiboly ny teny hoe mahatokia an' Jehova amin'ny fonao rehetra, mahatokia an' Jehova fa aza miankina amin'ny fahalalanao, ankino am' Jehova ny lalanao. Zany hoe matoa miverimberiny reny teny reny de ilazana hoe fa nalahidi ny fihinkinana amin'Andriamanitra, fa ilazana koa fa tsy de mora loatra akory ny fametrahana ny fiainana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Saingy zao ianao pino, za pino, isika pino, de zao ho antsika toy ny teny tony, ho anao toy ny teny tony am'izao farany herinandro zao fa Jehova no tokonao, Jehova ny tokonao ary izy iampina zay projet anao, zay fanirinao, zay efa natombokao mba handeha tsara. Fa ny faharoa raha mitentsika manao hoe tongotra ihany ko, rakalao ny teny hebreo dia tsy de milaza koa hoe tsy hoe projet ihany io, fa milaza lay maha olona ny olona mihitsy io, tsy hoe ny asanao ihany io fa lay maha enao anao mihitsy. Mahatsiaro tsika ny teny Isaia mpaminany ray maka miverina tsy amin'ny Isaia moa temana hoe endreny hatsara ny tongotry mitondra teny soa mahafaly. Raha am'izay fotoan'izay lay hoe tongotry mitondra teny soa mahafaly de milaza ilay tena mpitondra teny soa mahafaly mihitsy, zany hoe milaza ilay mission, milaza lay maha izy azy ilay mpitondra teny soa mahafaly, ary tsy kisendrasendra koa Jesoa raha nanasa ny tongotry ny mpianatra, satria lay maha izy azy mpianatra ny sasan'i Jesoa tamin'iny fotoana iny.
lay maha izy azy de hoy zany mibokonao bola to manao hoe raha tonga ianao matoky an'Andriamanitra de zao hoe io maha ianao anao io tsy ny fikasanao ihany ny identité anao lay maha ianao anao zay fanananao izay fahasalamanao izay mba noarinao izay mikelezanao aina izay maha ianao anao de zao miambina an'izany Andriamanitra rehavako ny fahavalo Paoly milaza amin'ny Efesianina hoe ny fahavalo ange mierona tahaka ny liona masika tahaka ny liona ny liona isan'ny biby masika tena mierona dia raha nahita an'iny ny olona takandro Paoly zany te manao hoe Bandro Petera de miteny hoe tena ohatran'iny mihitsy ny devoly ny fahavalo mierona ary dia ny devoly na ny fahavalo dia te hanimba ny mahasika atsika izy tsy faly ny devoly tsy faly ny ratsy rehefa mahita atsika sambatra tsy faly izy dia izy ary no afaka miantoka an'izany zavatra zany fanaratsy any amin'ny rivotra betsaka hoy ny filazan'ny Paoly azy dia te hanimba te hanimba lay zavatra mba manofisy tsika te hanimba lay maha isika atsika te hanimba lay zavatra efa mba nikelezantsika aina te hanimba lay tantaram-piainatsika te hanimba lay nofonofontsika te hanimba le olona akaiky antsika te hanimba ny namantsika te hanimba ny fifandraisantsika ny mpiarabelona amitsika iza ihany no afaka miantoka an'izany tsy isika rery ahoana no afahanao miantoka samy rery ny fiainanao eny amin'ny rivotra dia misy mikroba isan-karazany misy bakteria isan-karazany manodidina anao virus isan-karazany manodidina anao akoatran'ny herisetra ny insécurité ny olona mieritreri-dratsy isan-karazany de manome toky atsika reto ny bokonao bolana hoe endry venao satria endry midikany endry de zao efa mba nametraka amin'ny fiainana tamin'Andriamanitra ve midikany endry de zao efa mana fahatahorana sy fanajana an'io Andriamanitra io ve ianao ny atao endry de zao mba efa tia ny mpiarabelona aminao ve ianao raha izany ianao de zao mahazo matoky ianao mibokonao bolana fa manana toky an'Andriamanitra Andriamanitra iazona iambina ka lay maha ianao anao io de zao ho arovan'Andriamanitra re afako miditra sahady amin'ny volana fahavalo amin'ny taontsika atenatena ny sahady afaka manombana tsara isika zany zao manao hoe tompo nanahoany ity taona efa misasaka mihoatra volana iray ty sahady volana sy tapany nanakina ny fiainako tao am-pelatananao aho tamin'ny fiandohan'ny taon'Andriamanitra de marina taminao ve ty teny ty de inoky fa marina taminao ty teny ty hoe tokinao Andriamanitra tokinao Andriamanitra satria ianao tia azy satria ianao endry de tia azy tokinao Andriamanitra satria tian'Andriamanitra ianao tokinao Andriamanitra de zao matoky ary fa iazona anao izy tsy hanary anao izy mombanao izy ary na de eo azany fandrika maro isan-karazany de zao tsy avoanao re betsaka ny mpanompon'Andriamanitra nentin'Andriamanitra tam'izany fandresena izany fandrika isan-karazana nataon'ireo mpanintsika any Davida fandrika isan-karazana nataon'ireo firenena nakahala ny zanak'Israely nataon'ireo Filistina nataon'ny Jebosita ny Kananita fandrika isan-karazana nahazo andry Nehemia fandrika isan-karazana nahazo andry Ezra fandrika isan-karazana nahazo an Jesoa ary fandrika isan-karazana nahazo amin'ny Paoly Paoly manao hoe inona moa tsy efa nahazo anay vaky sambo nivadia isakaizatina nenjehina noaratsiana sy ny sisa rehetra fa nefa hoy ny Salamy fahaenina amby enimpolo manao hoe fa nitondra anay tamin'ny fitahiana mahatritrika ianao rehefa malala mibokonao bolana aminao manao hoe Jehova no tokonao iambina ny tongotrao tsy ho vafandrika izy de mijoro aza sahy mijoro am'izay zavatra tian'Andriamanitra hijoroanao fa ny tongotrao de Andriamanitra miaro azy sahy manatanteraka zay zavatra tian'Andriamanitra ataonao fa ny tongotrao ianao de Andriamanitra miaro azy sahy mandeha am'izay lalana tian'Andriamanitra ny rahananao fa ny tompo de iaro ny famindranao iaro ny tongotrao tsy ho lavo tsy ho solafaka ivavaka sika tompo misaotranao zay fa toky ho anay ianao ary Andriamanitra zay azo antoka ka marina amin'ny teninao
Tompo, betsaka ny fandrika eto amin'ny ity zao tontolo zao fandarovana ity. Nanafatra anay rahateo ianao fa halan'izao tontolo zao zahay. Tahaky ny nakalany anao Jesoa. Halan'izao tontolo zao ny marina. Halan'izao tontolo zao ny tsara. Halan'izao tontolo zao ny endry. Halan'izao tontolo zao ny mahitsy. Halan'izao tontolo zao ny masina. Zay toetra ny fiangonanao. Fiaina ny mpanomponao. Ary itafiny ny zanakao. Tompo, mampahiriza renay mba ahajoro tsara izahay. Tokonay ianao. Manaiky ambina ny tongotr'ay, mahay izahay anay, ny fikasanay, ny fanirinay. Zay mahay izahay anay de manaiky antoka izany ianao. Raha misalasala zay tompo, ka manjary vanginy fahalainana tsy indraindray mamelany ilokay. Raha misalasala amin'ny tokonao ny amin'ny fitantananao zahay, de mamindrafo aminay. Satria mahatonga anay tsy afa-mandroso zany, mahatonga anay mitebiteby zany, mahatonga anay fatora ny aya maro isan-karazany, ka tsy azonao ampiasaina, tsy azonao irahana, tsy azonao ianteherana, tsy azonao itokisana. Fa aoka ho tsapanay fa tokonay ianao. De mitoera mandrakariva tompo ao anatin'ny fonay, ao anatin'ny tokantranonay, ao anatin'ny firenenay, havaozy izahay mba ho tokonay ianao, ary ho tokonao raha teo koa zahay. De mivavaka zay tompo ho an'ireo mpampianatra zay mitsara ny baccalauréat mpianatra. Mivavaka zay ho an'ireo mpianatra zay miandry vokam-panadinana. Rakofy amin'ny fahasoavanao ny zavatra rehetra. Vavaka ho an'ny mpanabe rehetra tompo. Am'izao vanim-potoana sarotra izao de manapia azy ireny ianao. Tafioery izy ireny. Vavaka ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra. Vavaka ho an'ny malagasy isan-tokantrano, isam-batan'olona. Am'izao vanim-potoana sarotra izao, ataovy tokony sahirana ianao. Ataovy tokony ireo mananahity am-panahy ianao. Ataovy tokony rehetra ianao tompo. Mba hajoro rahay ho vavolombelonao. Mivavaka zay tompo an'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ny FFKM. Ampahirizo am'izay adidy manandraikitra endrasanao azy. De mametraka ny fiainanao ambany fahasoavanao zay Jesoa. Amarino aminay ny teninao manao hoe fa Jehovah ny tokonao, ka iambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.